misaotra koa zahay misaotra nareo tao amin'ny député-ny Faraisakina tamin'ilay zavatra nataonareo omaly. Ao aminareo moa dia misy olo tena mahagaga misy ao amin'ny député ao. Voalohany aloha ay dia tsy ampitahorana amin'ny resaka majorité zany. Majorité namboarimboarina. Misy tena olo voafity tao fa misy olo nitendreny. Tao misy député. Ataontsika hoe penalty sisy goal misy sisy adversaire. Tao namboarimboarina tany amin'ilay fisarahany tany. Fantatriko daholo, fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Nefa mizoro anareo. Misaotra betsaka anareo satria aza mataotra an'io resaka 22 sika. Ny qualité ny compte fa sy ny quantité. Maro moa amin'ilay resaka atao omaly dia gaga tena. Misy olo moa tsy dia misy dia tsy mahay. Tsy mamakako ny constitution ne amin'ny député sasany io e. Fa misy dia olo mahay an'iny zavatry dia hafa ihany ny resany. Fa mazava daholo ny fankazavanareo. Sy ny article 99 fandehanan'ny premier ministre tany ny olana. Fa hoe le zavatra ny volovolainy, tokony volovolaina amin'ny conseil des ministres, conseil de gouvernement, les PMO, les politiques de mise en œuvre. Sisy gouvernement eo. Dia ekeny dia lasa ny sasany misangana. Misy anankiray dia misotoko micro ampelantanan'olo. Hatram'izao sy misangana ny gouvernement ka. Ity mba conseil-ko. Omeko anareo asa sy mahita olo anareo. Atao ministre des mines, Madame Romy Voice. Ataovan'izay izy. Mandeha sara ny firenena sika amin'izay.